Turn to Psalm 93 and verse 4 and 3 and 4. Beretika ao amin'ny Salamo 3:10 ka ny 9:3 sy 4. Salamo 3:10 3 and 4. ka ny 9:3 sy 4. Manandrapeo ny lika Jehova, eny manandrapeo ny lika, nirondrona ny feo ny lika, niotra ny ondrano sady be ny mahery, eny niotra ny ondrano ny voninahitry Jehova any amin'ny avo. Hallelujah. The Lord on high is mightier than the noise of many waters. That's the fourth verse. Le andiny faefatra dia milaza fa Jehova any amin'ny avo dia mahery noho ny onja mahery na an-dranomasina mahery. Yea, than the mighty waves of the sea. Eny miotra no ny onjan-drano mahery izy na lehibe. God made heavens and earth. Andriamanitra no nanao ny lanitra sy ny tany. Our God is a mighty God. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahery. He doesn't just do a few miracles, Tsy hoe fagagana vitsivitsy no ataony, but in the Word of God, fa ato amin'ny tenin'Andriamanitra you'll find everything that ever you'll need. dia hitanao ao ny zavatra rehetra izay ilainao. One time the disciples were in a ship, and Jesus wasn't with them. Indray mandeha dia tao anatin'ny sampely ny mpianatra ary tsy tao niaraka tamin'izy ireo Jesosy. The wind blew and the waves roared. Foka mafy ny rivotra ary dia mahery ny onja. They were about to drown, Ary efa saika ny lentika ireo. and then Jesus came walking on the sea. Tamin'izay Jesosy hoe nanomboka nandeha teo ambony ranomasina. And when he got in the boat, Koa rehefa tonga tao anatin'ny sampokely he said, "Peace, be still." dia niteny izy aoka angina izy. And there was a great calm. Dia aveo nisy fatoriana be mihitsy. And the disciples said, "What manner of man is this? Dia hoy ny mpianatra hoe mba karazan'olona manao That even the waves and the sea obey him." fa na dia ny onja sy ny ranomasina za dia makato azy. The winds and the waves obey him. Ny rivotra sy ny onja dia makato azy. We serve the same living God. Isika koa dia manompo izany Andriamanitra zany ihany. He has power over the winds and over the waves. Manana hery izy anoerana ny rivotra sy ny onja. I wanted you to read in Deuteronomy, the 31st chapter and the 6th verse. Ka tiako ovaka itsika ao amin'ny Deutéronomia The 6th verse. The 31st chapter and the 6th verse. ao amin'ny Deutéronomia 1:30 ka ny 9:4 no vakiana. Deutéronomia 1:30 Mahireza sy matanjaha, aza matahotra namana azy, fa Jehova Andriamanitra ao no miara mandeha aminao, tsy andao anao na afianao izy. Hallelujah. Alleluia. When we have the Lord with us, Rehefa manana ny Tompo miaraka amintsika isika, He can control the winds and the waves. azo ny atao ny mifehy ny rivotra sy ny onjan-dranomasina. Alleluia. When we left here in November, Rehefa niala teto izay tamin'ny Novambra, there was time for bad weather. dia fotoana izay nitombohan'ny andro raty izany. And bad weather and planes don't work together very nicely. Ary dia amin'ny andro raty ny fiaramanidina dia tsy mandeha ara-dalàna tsara araka ny tokony izy. And I don't like rough weather. Ary za dia tsy mba tia le andro raty ireny, The plane drops and rises, satria miaka-midina ny fiaramanidina shakes, mitsikitsika be. and some of them have fallen, you know. Ary ny sasany amin'izy ireny ndraiky tena menjera mihitsy amin'izany But we trusted in the Lord. kanefa izay dia natoky ny Tompo.
and all the way to France ary dia ny lalana rehetra nandehanay manova tonga tany Frantsa and down to Switzerland. ary nandeha nakany Suisse Nice weather, dia misy andro mahafinaritra no bumps. dia tsy misy lavadavaka kokory. The Lord took care of the weather. Fa dia ny Tompo no nikarakara ny toetrandro. When we went to Greece, Rehefa tonga tany Grèce zahay people said it's never been such nice weather at this time. dia hoy ny olona tany manao hoe tena mbola tsy misy fotoana andro tsara mahafinaritra tahaka an'izao hatramin'izayko. Sunshine, Tena mamirapiratra ny not rain. tsy misy orana Sunshine, fa dia mibadika masoandro ary mafana. everything. This is not the way this usually is. Dia hoy ny olona hoe fomba fotoana tahaka an'izao foana matetika hatramin'izay We just smiled. dia nitsikitsiky zahay. Said the Lord's done it for us. Dia izao no nataonay hoe ny Tompo nanao izany ho anay. Hallelujah. Halleluja. And then we went over to Egypt. Ary avy izay dia nakany Egypte. It was time for cold weather. Ary any dia fotoana ny mangatsiaka. It was time for bad weather. Dia fotoana ny andro ratsy izany. Kanefa It was beautiful. tsara tarehy be mihitsy tany tamin'izany. Summer weather. Dia andro tahaka ny lotony Sunshine. dia mibadika amin'ny masoandro. They said we've never had it like this. Dia izao koa ny lazary tsy mbola nanana tahaka izao mihitsy We tamin'izay. smiled. Dia mitsikitsiky zahay. The Lord's done it for us. Dia izao no lazainy hoe ny Tompo nanao izao anay. And then, hallelujah. Halleluja. And then when it was time to come back, Ary rehefa tonga amin'ny fotoana hiverenanay there was all kinds of storms in Europe. dia misy karazana tafota be dia be any Europa. The Rhine River in Germany overflowed its banks and flooded in Germany. Ny rano izay mahazo makany amin'ny tanin'ny Alemana dia izao tondraka be izany ary dia safotra be. And in Belgium and in Paris, France itself. Ary any Belzika sy any Paris France Floods on, where they had to use boats down the road. dia tondraka koa ny rano any ary dia mampiasa sampely zareo sampely any izao. Bad weather. Tena ratsy be ny andro And people, and they were even closing the airports. ary na dia ny siranam-piaramanidina sa dia mihidy. In New York and Canada, they were closing airports. Any York sy ny Canada dia mihidy ny siranam-piaramanidina. Distress and Australia was on fire. Tena misy fahoriana mihitsy any Australia indray dia misy afo. There was trouble everywhere. Misy fahoriana na aiza izao. So we came down through Kenya, Koa avy tany Kenya no niverenanay. but we knew it was rainy weather supposed to be here. Kanefa fantatray fa hoe andro morana izao aty. But the Lord gave me this scripture in Deuteronomy. Kanefa dia nomeny Tompo ity soratra masina ity ato amin'ny Deutéronomia. He says, be not afraid. Dia izy aza matahotra. I'll go before you. Fa ande eo anoloanao aho. I'll go before you. I'm going before you. Izy hoe andeha eo alohanao aho, izany andeha alohanao. And he makes the way in the mighty waters. Ary dia izy no anao lalana any amin'ny onja mahery. Hallelujah. Halleluja. And he will not fail thee. Ary dia tsy andahoanao izy. He it is that doth go with thee. Izy no miara mandeha aminao. So thank you, Lord. Dia hoe misaotra Tompo. We got down to Kenya. Dia tonga tao Kenya zay. Weather was nice. Dia tsara ny andro. We left Nairobi. Dia miala tao Nairobi zay. The plane was full. Folo mihitsy ny fiaramanidina folo.
They didn't say at the beginning. Tsy milaza izany zareo tamin'ny voalohany. We flew for a while. Dia nandeha fotoana maharitra izahay. And then the captain, Ary aveo le pilote zany rehefa aveo he said, we're expecting bad weather. dia hoy izy tsika zao dia hiatrika andro ratsy. We're expecting bad weather. Ary dia hifanatrika misy andro ratsy ao. And thunderstorms over Tananarive. Ary dia misy kotrokorana any ambonina Tananarivo. But this scripture Fa ity soratra masina ity that the Lord had given me, izay agneny tompo ahy I'll go before you. hoe izaho andeha eo alohanao. Halleluja. The devils couldn't bring bad weather. Tsy azony devoly atao mitondra andro ratsy. There was bad weather everywhere. Misy andro ratsy na aiza na aiza. You couldn't see anything. Tena tsy mahita ninona mihitsy We ianao. were right in the clouds. Fa dia tena ao anaty rao anao. And the sign was on, fasten the seatbelts. Ary dia zao foana ny famantarana hoe tsy maintsy asiana foana ny fehikibo. I said, Lord, you're going before us. Dia izaho nolazainay hoe tompo aoka andeha alohanay ianao. And for over half an hour, Ary nandritra ny atsasakadiny teo we couldn't see anything but clouds. tsy nahita nanina iny zay afa-tsy raoany. We were flying right straight through the clouds. Dia mandeha mahita ao anaty raoanao. And the pilot was expecting bad, rough weather. Ary dia efa manantena mihitsy ilay pilote fa isy ny andro ratsy. But the Lord went before us Kanefa dia nandeha eo alohanay ny tompo. and made a way. Ary dia izy nanao ny lalana. There wasn't a bump. Ary dia tsy misy ary le tondereny zany. When we got over Tananarive, Rehefa tonga teto ambonina Tananarivo zahay, he said, we're over Tananarive. nolazainy fa hoe io ambonina hiditra Tananarivo tsika zao. But we couldn't land. Kanefa tsy nazo nataontra dia fa There was thunderstorms. dia fa mbola misy any ny kotrokorana. He tried to come down once. Dia indray mandeha izy nanomboka nidina kaloha. Then he took up. Dia aveo dia miakatra indray aveo He aloha. said, there's too much water on the runway. Zao no nolazainy hoe be dia be loatra ny rano eo amin'ilay any amin'ny seranam-piaramanidinao. Dia eo ambony le toerana zany. And the brethren were inside. Ary izay dia tao ao amin'ilay seranana tao. And they were praying. Dia mivavaka ao an'zareo zahay. We were praying. Dia izay koa We mivavaka said, izy. Lord, give us a good landing. Dia zao nangatahana tamin'ny tompotompo ataovy midina Let soamantsara us zareo. down light. Ary aoka hidina moramora zahay. And the storm ceased. Dia nitratra ny le kotrokorana zany na le tafitra be teo. In 5 minutes' time, Ary tao anatin'ny 10 minitra the pilot went around again, dia midina indray mandeha ilay mpitondra fiaramanidina. took in, made a good landing, Ary dia nafinaritra ny fidinany teo amin'ilay seranana. and so safe and sound. Ary dia tena tonga soa aman-tsara. Hallelujah. Alleluia. Because the Lord said, Satria hoy ny tompo, I'll go before you. andeha eo alohanao aho. I'm with you. Iara mandeha aminao aho. When you have the Lord with you, Ary rehefa manana ny tompo miaraka aminao ianao, fear not. aza matahotra. Hallelujah. Alleluia. Our God is a great God. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra lehibe. Hallelujah. Alleluia. He's greater than the mighty waters. Isa dia lehibe mihoatra noho ny onja mahery. Hallelujah. Alleluia. He rides upon the winds. Isa no manapaka ny rivotra. If we're with him, Raha miaraka aminy isika, we trust in him, matoky azy, we have no fear. dia tsy manatahotra isika. And God makes all things work together for good Ary Andriamanitra dia nanao ny zavatra rehetra iara-iasa soa to them that love the Lord, ho an'ireo izay tia ny tompo. who walk not after the flesh, Dia ho an'ireo izay tsy mandeha araka ny nofo but after the Spirit. fa mandeha araka ny fanahy. Hallelujah. Alleluia.
all things work together for good. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa ho amin'ny soa. Wonderful Lord. Antopo mahafinaritra izany a. He's greater than the mighty waters. Izy dia lehibe noho ny ora mahery na ny rano mahery. He speaks, Miteny izy you have to obey. ary dia tsy maintsy manaiky azy ireny. Hallelujah. Alleluia. Fear not, Aza matahotra, for I am with thee. fa indro aho momba anao. I will not fail thee. Tsy mba handao anao na hafoy anao aho. Hallelujah. Alleluia. We want you to thank the Lord for his power. Ary tikinay ianao a hisaotra ny tomponony amin'ny heriny. We thank the Lord for the miracles that he's done. Misaotra ny tomposika nohony amin'ny fahagagana izay ataony. Hallelujah. Alleluia. Our God is not dead. Ny Andriamanitsika tsy maty a. He's alive. Velona izy. His eyes are on us. Ny masony a dia amintsika. He says the little birds that fly, Izy ny vorona kely reny izay manidina. not one of them fall without our Father's notice. Tsy mba misy latsaka ireny a raha ty Andriamanitra mihitsy manaiky a ny You're of alatany reny. much more value than many sparrows. Ary ianao dia mihoatra lavitra noho ny tsintsina maro. Hallelujah. Alleluia. His eye is on us. Ny masony a dia amintsika. And he says he guides us with his eye. Ary zao no lazainy hoe ny masony a no hitarihany atsika. And the steps of a righteous man Ary zao ny dingana azy ataon'ny olona marina are ordered of the Lord. dia Andriamanitra mihitsy a no mandidy an'izany. Your very steps where you go Ny dingana rehetrarehetra izay ataonao reny are ordered of the Lord. dia Andriamanitra ny tompo no mandidy azy. The Lord just reminded me of a time in the States. Misy zavatra izay ampatsiroviny tompo a fotoana anankiray tany États-Unis. There was a missionary that had gone to the States for a rest. Misy misionera izay nakany États-Unis a mba hiala sasatra. And he married an evangelist Ary izy io a dia nanambady evangelista. up in the very north of the States. Izy io a dia any amin'ny farany avaratra any États-Unis. And they were going back to Peru. Ary avy izy a dia miverina nakany Peru. And when they were to take a train that crossed the United States, Ary izy ireo a dia voatery mandray fiarandalamby izay mandalo mamaky any États-Unis and zany. when they got to California, they were to take a boat. Ary rehefa tonga any Californie izy a dia voatery mandray sambo. And the train was supposed to get them there in time to get the boat. Ny fiarandalambiany zany a dia tsy maintsy tonga ara-potoana mba andraisan'ny olona ny sambo izay miainga avy tao. But when the train came through, Kanefa rehefa niditra tao ny fiarandalamby, it was a small town, izy io a dia tanàna kely and the train didn't stop. dia tsy nijanona akory a ilay fiarandalamby. They were supposed to stop. Tokony hijanona izy. The people already had bought their tickets. Rehefa nividiny olona ny bieny. They already had a room in the train to sleep. Ary dia efa misy koa toerana ao amin'ilay toeranao zany azy atoen'ny olona. But the train went right through. Kanefa dia lasa nandeha ihany a ilay It fiarandalamby. didn't stop. Tsy mafaka nijanona They ilay were izy. so disappointed. Ary dia misy olona disim-panantenana be, misy fahadisom-panantenana be We tao. won't make our boat in time. Dia hoy ny olona dia tsokatra anay zany ny sambonayko. But there was a storm on the way. Kanefa dia misy tafitra be tao an-dalana tao. And just as that train got into California, Ary raha vao vantany tonga tao California io fiarandalamby io the bridge was out. dia tapaka ilay teteziny. And the train plunged into the river. Dia ilay fiarandalamby nindira tao anatin'ny rano. Coach after coach.
dia nisaky ny vagon rehetra zany dia nenjera tany daholo fandimby nenjera tao. And the last coach to fall in Ary lay fiaran-dalamby farany le vagon farany indrindra lay miditra was the one that they had the reservation on. ao misy lay réservation lay toerana vagon voatokana. And God didn't let that train stop for them. Tsy navelan'Andriamanitra hijanona andray andreo olondreo Because God saw that it was going to be destroyed, satria fantan'Andriamanitra fa hisy fandringanana ao and He guided them. dia Andriamanitra no mitarika andreo olona ireo. Hallelujah. Halleluja. God orders our footsteps. Andriamanitra no mandidy ny amidingana azy ataontsika. In all things give thanks. Amin'ny zavatra rehetra dia misaora. Thank Him for everything. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Even when it seems like it's a disappointment. Ary na dia sahala amin'izay hoe mahadiso fanantenana aza le izy. But God knows the end from the beginning. Fa Andriamanitra mahafantatra ny voalohany ka hatramin'ny farany. Hallelujah. Halleluja. He loves you too much to let you be destroyed. Tena tiany be loatra ianao ka tsy tiany ianao no dingana. Hallelujah. Halleluja. Give thanks to the Lord in everything. Misaora, omeo ny tompony fisaorana amin'ny zavatra rehetra. He's greater and mightier than the mighty waters. Izy dia lehibea ary avo noho ny onja mahery na ny rika mahery. God made heaven and earth, Andriamanitra no manoanao ny lanitra sy ny tany, and He still has control. ary mbola izany ny fean'izany zao. Hallelujah. Halleluja. Ask of me, and I'll give you the heathen for thine inheritance, Mangata diomeko aolovanao ny gentilisa, and the uttermost parts of the earth for thy possession. ary ny farany tany mba ho fanananao. Don't worry about riches. Aza dia be fanahinany amin'ny harena ianao. God is richer than them all. Andriamanitra dia manan-karena mihoatra noho ny zavatra rehetra. Hallelujah. Halleluja. He knows how. Izy no mahafantatra izay atao. He said He'll bless our bread and water. Izao no lazany hoe tahiny ny hanitsika sy ny ranontsika. We don't have to have everything. Tsy ilaina hoe manana zavatra rehetrarehetra io We have the Lord. fa efa nananao ny tompo. We have His blessings. Efa nanantsika ny fitahiny. Worth more than thousands of silver and gold. Ary zany dia mihoatra noho ny volafotsy sy ny volamena amanalony. Because He loves you. Satria tianao izy. And He watches you. Ary izy koa dia manara-maso anao. Don't ever think that He doesn't see everything you do. Aza mety hitanao hoe tsy hitany daholo izay zavatra rehetra ataonao My grandmother, ny mamabeako. she used to hide behind the door. Izy dia zatra miafina ao ambadiky ny varavarana. And he thought that God couldn't see her. Dia mitety izy ngamavoatsikin'Andriamanitra raha ao. And she heard the gospel good. Fa rehefa nandre filazantsara izy She knew she can't hide from God. dia fantany fa tsy azo natao ny miafina an'Andriamanitra. When I was in Peru, Tamin'izaho tamin'ny Peroa, before I was married, talohany nanambadiako, we went up to the very high mountain. dia nandeha tany amin'ny tendrombohitra avo be izay. There were some missionaries up there. Misy misionera atao amin'izany toerana avo zany. And they had a little 5-year-old boy, Dia nanana zanakalahy kely eo amin'ny 5 taona telo, red-headed. ary ny volony menamena be. And these missionaries asked us to stay. They asked us to eat at their place. Dia nangatandro misionera ireo izay mba hisakafo hiaraka aminy. And we were all sitting around. Dia nipetraka manodidina zany izahay. And the little boy was next to his daddy. Dia ilay zazalahy kely mipetraka teo akaikin'ny dadany. And we were talking about the goodness of the Lord. Dia niresaka ny amin'ny fahatsaran'ny tompo izahay. And all of a sudden the little boy said, Daddy. Dia tapoka teo dia hoy ilay zazalahy kely hory dada. He said, what, son? Dia hoy ilay rangahy hoe ino izao zanako? He said, I wish God was blind and deaf. Sao izy ingany eo izy Andriamanitra sady marinina no amony. Ah. He said, why, son? Dia hoy izy hoe manino nanako?
so he couldn't see what I do and hear what I say. Ziza dia sady tsy mahafaka mandrea izay lazaiko ary tsy mahafaka mahita izay ataoko. There's a lot of people Misy olona be bebe that think that God is blind and deaf. mieritreritra izy Andriamanitra dia sady jamba mona sy ny They marenon'Andriamanitra want God to be blind ary and deaf. tiany mihitsy Andriamanitra ho sady tsy mahia mona marenony But he isn't. kanefa tsy zany izy He sees everything we do. fa hitany avokoa ny zavatra rehetra izay ataontsika. He hears everything we say. Iny avokoa ny zavatra rehetra izay And tenentsika. more than that, Ary mihoatra noho izany he knows the secrets of our heart. dia fantany koa zava-miafina ao am-potsika ao. He said if we'll delight ourselves in the Lord, Izao no lazainy hoe raha miravoravo ao amin'ny tompo isika he'll give us the desires of our heart. dia omeny antsika izay irininy fotsika. Hallelujah. Alleluia. Do you want to be used of God? Fa tianao ve ianao ampiasain'Andriamanitra? Amen. Amen. Desire that above everything else. Ary zany any fanirina mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Seek the Lord Ka tsao ny tompo with all your heart amin'ny fonao and rehetra trust him. dia matoky azy. Don't worry. Aza befana iny e. When you trust, you don't worry. Rehefa matoky ianao tsy befana iny. And when you worry, you don't trust. Ary rehefa befana iny ianao tsy matoky. What are you going to Ka do? ina ro ataonao? Matoky e. Trust. Matoky. It works. Tena mandiny izany e. He watches. Manara-maso izy. He works. Miasa izy. Praise the Lord. Tiraina ny tompo. Alléluia. Le verset de la Bible dit throwing all your care upon him because he cares for you. Teny amin'ny teny apetrao aminy ny fanahinao fizinianao. Tous vos charges, tous vos problèmes, rehetanao rehetra ny zava-maniranao rehetra, donnez-les dans le nom du Seigneur. Dia apetrao eo an-tanany izany. Ça donne joie à Dieu que si vous lui donnez votre problème. Manome fifalianan'Andriamanitra raha apetraka ao aminy olanao rehetra. Si vous lui demandez de prendre soin de vous. Raha miteny aminy ianao mba handray andraikitranao izy. Ça donne joie à Dieu. Dia manome fifalianan'Andriamanitra. Priez. Pamvava. Le problème que nous avons tous comme humains, c'est nous prions un peu et après on arrête. Olana amin'ny maha-olombelonantsika rehetra dia mivavaka kely dia aveo dia miatona. Continuez à prier et le Seigneur répondra. Fa toizo mivavaka dia amaly ny tompo. Alléluia. Nous confrontons maintenant des grands projets que seulement Dieu peut l'accomplir. Ankehitriny dia miatika zava-dehibe isika ka Andriamanitra irery ihany no afaka manatanteraka izany. Et par la grâce du Seigneur, ça sera accompli. Ary noho ny fahasoavan'ny tompo dia ho tanteraka izany. Amen. Amen. Nous avons parlé aux jeunes de s'engager dans l'armée de Jésus aussi. Efa andresana ataon'ny tanora mba hirotsaka ao amin'ny tafika Jesosy. De se donner pour le ministère d'évangélisation. Mba hirotsaka ao amin'ny asa fanompoana dia ny fitoriana filazantsara. La chose qui est très précieuse sur le cœur du Père, zay zava-dehibe sarobidy ao am-pon'ny ray, et qu'il a payé le prix de son fils. Ary efa nirany zanany no nandiavany vidiny. Dieu est concerné de la situation de Madagascar. Tena lina mihitsy Andriamanitra ny amin'ny zava-misy eto Madagascar. Et Dieu regarde du ciel. Mijery avy any an-danitra Andriamanitra. Et voit qui va se donner pour cette mission. Ary dia jereny iza no hanolo-tena ho amin'izany asa fanompoana zany. Si vous vous donnez à Dieu, raha manolo-tena ho an'Andriamanitra ianao, et vous vous donnez de tout votre cœur, ary ataonao amin'ny fonao rehetra izany, il vous donnera un meilleur futur que vous préparez vous-même. Dia manomenao avy tsara koa noho izay homaninao izy. Amen. Amen. Quelquefois vous essayez de guider votre vie. Indray ianao dia mihevitra nitarika ny fiainanao. Et la plupart du temps, vous ne réussissez pas bien comme Dieu réussira si vous donnez vous-même à lui. Ary ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy mahomby ianao tahaka ny hoe Andriamanitra mihitsy no manao izany. Alléluia. Surtout pour le but qui est précieux dans le cœur de Dieu.
indrindra raha ny amin'ny zavatra kendrena hoe sarobidy ao am-pon'Andriamanitra. Qu'est-ce que Dieu a dans cette monde? Inona moa zavatra nan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity? Penser, Eritrereto hoe faire des hommes, manger, dormir et multiplier et tout, c'est tout. mamory olombelona ve dia mihinan-kanina dia mitombo dia zay ve? Et par notre moyen de multiplier les gens qu'on va hériter le royaume de Dieu. Ary amin'ny alalantsika ny tombon'ny olona izay andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ça, c'est le plan de Dieu. Zany no drafitr'Andriamanitra. Et nous, comme nous savons le plan de Dieu, Ary efa ty fantatritsika ny et planin'Andriamanitra apprendre la sagesse divine, dia ianaro ny nous fahendren'Andriamanitra. voulons nous donner dans la main de Dieu pour accomplir sa plan. Ilaintsika manolotra ny tenatsika eo tanin'Andriamanitra hatateraka ny planiny. Et Sambata, joyeux sera la personne Sambatra ny olona qui se donne dans la main de Dieu. izay manolo tena eo tanan'Andriamanitra. Faites comme moi j'ai fait à peu près 50 ans passés. Ataovy ohatran'izay nataoko teo amin'ny 10 taona lasa J'ai izay. pris une taratashe blanc Indray taratasy fotsy aho et j'ai signé mon nom bas. dia nisoniaviko tery amin'ny farany ambany. Seigneur, remplis tout ce que tu veux dans ma vie. Toko feno izy rehetra tianao fenona Et guide ma vie pour ta gloire. ary dia tario ny fiainako voninahitra aho. Jesús, tu es mort pour moi. Jesosy eo fa maty ho ahy Tu m'as ianao. acheté avec ton sang. Dinao tamin'ny ranao aho. Le minimum que je peux faire, me donner ma vie. Ny kely indrindra azoko mena dia ny fiainako atolotra anao. Alléluia. Et c'était étonnant. Dia tena nampisola gaga tokoa. Et j'ai témoigné partout dans le monde, je ne crois pas qu'il y a une personne bénie comme moi. Ary dia nijoro vavolombelona hoe raha tany mihitsy aho ka matsapa fa tsy misy olona voata tahaka aho. Avec tout ce que le Seigneur a fait pour nous, Eo alohan'izay zavatra rehetra nataon'ny tompo et anay les moyens qui nous a guidés et bénis et donné tout ce qu'on a besoin. ary ny fomba fitantanany sy ny nanomezany izay zavatra rehetra ny ilaina. Voilà un des fruits que vous pouvez voir en Corodran, Canaan. Izao dia anisan'ny vokatra azonao jerena dia izao atakorondrano izao a Kanana. Les milliers sauvés maintenant à Madagascar. Olona n'arivo maro voavonjy aty Madagasikara. Et les centaines des églises maintenant qui se montent, qui sont déjà établies. Nous avons 280 églises presque. Ary ny fiangonana ny zay efa mijoro efa many amin'ny 20 Et par l'aide du Seigneur, nous avançons. ary no ny fanampin'ny tompo dia Et nous androko. sommes dans un programme qui va être accéléré. Peut-être chaque mois qu'on pourra construire 2 églises prochainement. Ary efa ao anatin'ny fandaharam-potoana isika ka amin'ny fiangonana roa isam-bolana eo a no aorina tsy ely. On dit tout ça pour la gloire de Dieu. Lazaina daholo zany ny Parce voninahitran'Andriamanitra que nous étions prêts de signer que sa volonté soit faite dans notre vie. satria efa nanisy zahay manao hoe okany ny sitraponao tanteraka On a donné Dieu le privilège de guider notre âme nomenay an'Andriamanitra ny tombontsoa hitarika ny et de fanahy choisir notre futur. ary ki hisafidy iny Et on a mis sa amin'ny gloire premièrement. nataonay lolarana ny voninahitra Cherchez premièrement la gloire de Dieu et le royaume de Dieu. ka tsao aloha ny voninany sy ny fanjakan'Andriamanitra Et tout sera multiplié. eo ampitombonana ny sika. Alléluia. Nous vous demandons, comme Paul a demandé dans Corinthiens chapitre 12. mangataka aminareo zay tahaka ny nataon'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina toko Il a 12. supplié que les croyants se présentent eux-mêmes à Dieu. Nengavy mihitsy izy mba ho atolotry ny mpino ho an'Andriamanitra ny tenany. Et c'est ça que Dieu a écrit ça dans plusieurs places dans la Bible. Ary zany koa no lazain'Andriamanitra amin'ny toerana maro amin'ny Baiboly. Il nous a achetés, Mividy antsika izy pas pour vivre pour nous-mêmes, tsy ho velona ho an'ny tenatsika mais pour ihany vivre pour Dieu, fa ho velona ho pour sa an'Andriamanitra gloire. sy ho voninahitra. La situation maintenant, nous venons à la climax, à la fin de ce monde. Ny zava-misy ankehitriny dia tonga eo amin'ny faratapony amin'ny farany Le temps est court. efa fohy ny fotoana Le Seigneur arrive ho avy ny tompo. et nous avons les chances maintenant un petit temps de faire la volonté de Dieu. Ary manana fotoana fohy itsika anjara amen'Andriamanitra anaovana ny sitrapony. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Inona ary no ataonao? Qu'est-ce que vous allez choisir? Inona no fidinao? Vous gagnez plus si vous laissez Dieu guider votre vie. Mahazo tombony be ianao a raha Andriamanitra ny hevelao hitarika ny fiainanao. 50 ans passés, j'ai lu un livre qu'un frère a écrit 100 ans passés.
20 taona lasa zay a dia namaky boky aho a zay nisoratana rahalahy 100 taona lasa. Et il voulait faire apprendre les gens de confier en Dieu. Ary dia nikendreny a ny ampianatra ny olona ny atoky an'Andriamanitra. Et il a donné le petit exemple. Dia nanome ohatra anankiray izy. Si vous êtes un père Raha ray ianao izy et vous avez un enfant, ka manana zanaka, la plupart du temps il fait ce qu'il veut, il veut guider sa vie, il veut faire tel, il veut faire tel. amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia zay tiany ataony ataony mitarika amin'ny fiainana izy. Et comme il est humain, il est limité de savoir comment choisir. Koa satria olombelona izy a dia voafetra ihany a ny hoe ahoana no safidy alainy. Et un jour il est venu à son père. Ray andro io a dia nanatona ny ray. Il a dit, Dada, Eo izy dada, il n'est pas tellement gosse, il était un jeune homme. tsy dia hoe ankizy kely loatra izy fa eo amin'ny fahatanyrano. D'aujourd'hui, Manomboka androany je a veux te obéir. akatoanao a. Je veux faire ce que tu me conseilles Hoarahako zay rehetra et torohevitra je ao. veux laisser ma vie dans ta main pour le guider et l'organiser vous-même. Dia avelako eo tananao ny fiainako mba hitarika azy a ary andamina azy ianao ihany. Je veux vous demander la réponse. Dia omeko anareo ny valitenina. Qu'est-ce que vous pensez? Inona no Si heritreretinao? un enfant vient vous dire ça, Raha ohatra misy zanaka anany zanakao est-ce que vous allez guider sa vie d'être misérable? dia ianao ve ditarika ny fiainany ho fadiranovany? Vous allez chercher des choses qui vont le rendre mal. Mitady zavatra ve ianao zay atonga azy ho hijaly? Vous allez guider sa vie dans des affaires qui vont le rendre malheureux. Ho tarianao ve ny fiainany ao amin'ny zavatra zay tonga azy alahelo? Non, vous allez faire le contraire. Tsy avy fanohitra ny zany Et no vu que ataonao. vous êtes humaine, vous ferez ça. Ka raha ianao aza zay olombelona anao izany, Combien en plus Dieu fera maika mieux pour vous que vous allez choisir vous-même. maika fa Andriamanitra no anao tsara lavitra noho zay atao ianao ny fidy. Nous, les enfants de Dieu, Isika les zanak'Andriamanitra, élus de Dieu, zay voafidina, les sauvés de Dieu, vovojen'Andriamanitra. nous serons sages si on se donne entièrement à Dieu. Endry isika raha manolo tena tanteraka Et amin'Andriamanitra. maintenant, de donner et servir le Seigneur, c'est la plus grande privilège. Ary ny falodora tena ny anompon'Andriamanitra no tompontsoa lehibe indrindra. Prière peut faire plus pour vous que votre tête. Ny vavaka mavita lavitra no zay vitan'ny lohanao. Prière avec confiance en Dieu peut accomplir plus que votre sagesse. Ny vavaka sy ny fatokinan'Andriamanitra dia mavita lavitra noho ny fahendrenao. Et Dieu qui vous a aimé Ary ilay Andriamanitra zay nity anao, et qu'il vous a appelé, zay niantso anao, il fera de grandes choses pour vous dia anao zava-dehibe ho anao. si vous confiez votre vie à lui. Raha ankininao aminy ny fiainanao. Ma prière et ma soif, Ny vavaka ataoko sy ny etaeta, nous serons transformés à une famille qui confiant en Dieu. dia ny anovanantsika ho fianakaviana zay manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Et qui consacrent eux-mêmes entièrement à Dieu. Ary manoka tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Pour un but seulement. Ny amin'ny zavatra kendrena tokana ihany, La joie de notre vie, c'est d'être utilisé par le Seigneur ny fifaliany amin'ny fiainantsika dia no ampiasainy et tompony être dans la main de Dieu. sy ny eo an-tanan'Andriamanitra. On a parlé aux jeunes, les filles et les garçons, Ny fandraisana tamin'ny tanora na ny lehilahy na ny et on vehivavy, a demandé de s'organiser pour être des équipes. ary dia efa niteneny izy ireo hifandamina mba ho tonga ekipa maro. Et on a parlé ce matin et aussi jeudi, nous voulons avoir vraiment une organisation qui sont détaillées et précises. Ny fandraisana tamin'ny lakamisy androany maraina fa maniry isika hanana fandaharana zay a voazava tsara amin'ny atsipiriany. Pas en général. Tsy hoe akapobeny Nous fotsiny. avons des hommes et des femmes et des frères et sœurs qui vraiment se donnent à la vie de prière. Tena mila mihitsy rahalahy sy anabavy a zay a manolo tena tanteraka ho amin'ny vavaka. Et à la vie d'évangélisation. Sy eo amin'ny fiainana fitoriana Et à filazantsara. la vie de consécration. Sy eo amin'ny fiainana manoka tena. Et on voudra que nous commençons par l'aide du Seigneur cette année, Ary dia irinay a mba manomboka amin'ity taona ity a, après que le climat calme un peu, rehefa manomboka tsara ny tonony any, des évangélisations partout. dia ny fitoriana filazantsara eny rehetra eny. Des réunions dans les salles privées, dans les cours et dans
terrain dans les stades n'importe lesquels. dia fivoriana zay atao any anaty trano na eny amin'ny tokotany na eny amin'ny stade eny na naiza Et naiza avoir des cellules de prière. ary mba izy koa karazana toerana Et ivavahana commencer à ouvrir notre bouche dia anompoka nokabavy isika et prier pour le salut des âmes. ary ivavaka ho amin'ny Et famonjenany fanahy commencer à témoigner, anompoka ijoro vavolombelona commencer à prêcher, anompoka itoroteny commencer à faire la volonté de Dieu, anompoka anao ny sitrapon'andriamanitra chercher le royaume de Dieu premièrement. mikatsaka ny Et fanjakan'andriamanitra voalohany indrindra. l'avancement de la royaume de Dieu, ary mifampandrosoana ny et si vous fanjakan'andriamanitra occupez d'avancer le royaume de Dieu, Dieu aussi va être occupé d'avancer votre royaume. ary raha ohatra ianao lany fotoana ao amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra dia andriamanitra koa ho anao toeraka zany Parce aminao que Dieu ne sera jamais en dette pour moi. satria andriamanitra tsy hopitrosa aminao mihitsy Il va bénir plus que je fais pour lui. izy a dia hitahanao mihoatra noho izay ataonao azy. Mais avant vraiment de bien mettre au point cette plan, alohan'ny anaovana ho ara-dalàna tsara matipaika tsara izany drafitra izany on est en train on vous a demandé de chacun de vous, surtout les jeunes, et on demande à tous. ary dia izany moa dia efa nangatana tamin'ny tanora sy amin'ny rehetrarehetra koa Et après, de commencer à prier. dia ny anompoka ivavaka Priez ivavaka que le Seigneur met une charge dans votre cœur. ivavaha mba ametrahan'ny tompo entana ao anatin'ny fonao Et je andraiky vais vous dire, moi maintenant, je suis dans un point de dire à Dieu, Dieu, ça c'est une grande église, on a besoin de vous de guider l'église. ary za zao dia tonga eo amin'ny tanjona zay itenenako amin'andriamanitra hoe fiangonana lehibe ty ka dia mila fanampianao andriamanitra Et tu es dans le cœur de tes enfants. ary ianao dia any anatin'ny fony zanakao Travaille sur leur cœur, oka ianao hiasa ao amin'ny fony mets la charge de la ministère ataovy ao anatiny ny et entana l'amour ny des amin'ny âmes fany dans leur cœur. fitiavana ny fanao anatin'ny Et fony vous demandez de Dieu. dia mangata amin'andriamanitra Amen. amen Quel genre de charge que vous voulez faire pour Dieu? karazana ndraikitinina no ataonao ho an'andriamanitra Et nous serons prêts ici de vous aider, ary zay aty dia vonona ny anampy anareo de vous donner toutes les provisions nécessaires, ny amin'ny anareo zay zavatra rehetra ilainy de vous aider dans tous les points, anampy anareo amin'ny lafiny rehetra et que tous nous sommes comme une armée avançant pour Dieu. ary amin'izay isika rehetra dia taka ny tafika anankiray mandroso ho an'andriamanitra alleloia Parce que ça, c'est notre appel. zany ange ny antsotsika e Travailler dans le champ du Seigneur, dia ny miasa ao amin'ny sahan'ny tompony avancer le royaume de Dieu. mampandroso ny fanjakan'andriamanitra Il y a une chose que peut-être on n'a pas fait clair. misy zavatra anankiray mety zay tsy nazava tsara Il y a angamba une famille qui m'a demandé, et nous les mariés et qu'on a des enfants, qu'est-ce qu'on va faire? ary zay zay manambady izy sy mananjanaka inona zany no ataonay Quand on parle pour les jeunes, ça veut dire jusqu'à 80-90, mariés ou non mariés, c'est inférieur. rehefa miresaka ny amin'ny hoe tanora dia natra valopolo sy folo taona na manambady na tsy manambady Quand vous arrivez à 82 comme sœur, vous pouvez aller en retraite. rehefa tonga roa mivalopolo taona ohatran'ny seur ianao dia afaka mandeha retraite Elle ne veut pas aller en retraite. tsy mety andeha zany ny seur Nous n'allons pas en retraite. tsy andeha retraite zay ho izy 80 ou 90, nous irons d'ici à la promotion éternelle. na valopolo na sivifolo taona dia mbola mandeha amin'ny fandrosoana ny mandrakizay ihany zay Tout est appelé et demandé de Dieu de participer. ny rehetra dia atsoina ary atsoina andriamanitra mba samy andray anjara Moi, j'appelle le vieux qui ne peut pas marcher comme ça. ny any lazaiko hoe antitra dia le efa mandroko tsy Il peut afaka rester à la maison. reny afaka Mais mijanona pas ne rien faire. fa tsy hoe hijanona tsy manao na inona Parce na inona qu'Anna et Simeon, fa iana sy simeona qu'il a servi Dieu beaucoup des années, zay efa nanompon'andriamanitra nandritra ny taona maro alors à la place, il ne pouvait pas courir d'ici et là dans les coins, dans les réunions de samedi dans les rues. tsy afaka nandeha niazakazaka ny amin'ny fivoriana sabotsy eny amin'ny arabe Alors il n'était pas en retraite. kanefa tsy retraite izy ireo Il a servi Dieu avec jeûne et prière dans le temple. fa mbola nanompon'andriamanitra tamin'ny fivadikana sy vavaka tao amin'ny tempolo izy Amen. amen Vous que vous ne pouvez plus marcher, ianao zay tsy afaka mandeha intsony on vous donnera le ministère de prière. dia amenanao ny asa fanompona ny Mais vavaka si vous pouvez marcher, raha afaka mandeha ianao faites quelque chose pour votre Sauveur. dia mba manaova zavatra olo mpamonjy Que anao e Dieu met dans votre cœur, venez ici nous dire et on vous aidera.
zay zavatra apetraky ny tompo ao am-ponao dia tongava ty milaza izany On dia sera prêt anampianao de zay aider dans toutes les dépenses pour les cellules. anampy anao zay amin'ny zavatra rehetra zay lany eo amin'izany toerana voalohany Des zany organisations de différentes réunions. amin'ireny fanomanana fivoriana maro Achat de terrain. fifidianana Je tany dis aux jeunes, louez, faites quelque chose, ayez un petit foyer quelque part que vous pouvez ramasser les jeunes et sauver leur âme. efa lazaiko tao amin'ny tanora hoy izy hoe andana mitady toerana hofaina ary dia manangana efitra kely ao a dia angony ao ny tanora manaova zavatra On vous donnera toute la nourriture que vous avez nécessaire. amenanao zay sakafo rehetra ilainao On paiera tous les loyers. io aotolo On daholo dépensera tout. dia ao atao daholo ny fandanina Avancez, nous sommes prêts. mandrosoa fa dia volony zay Alléluia. Et que cette église soit tous, j'ai dit tous, vous êtes aujourd'hui pasteurs. ary dia ity Pasteurs et fiangonana ity évangélistes. ary ity fiangonana ity manomboka androany a dia mpitandrina daholo sy evangelista isika rehetra Vous êtes tous des évangélistes evangelista daholo isika et rehetra pasteurs. ary mpitandrina Vous dites jeunes pasteurs? na hoe mpitandrina tanora Oui, nous aurions au moins 300, 500 pasteurs, 600. Il y a à peu près 800 pasteurs. mety isy hatrany amin'ny valonjato any ny mpitandrina Et vous devez être pasteur ary ianao ko ilaina ho mpitandrina en charge, berger pour les frères et pour les sœurs entre vous. mandray andraikitra ary dia miandry na mitandrina eo amin'ny rahalahinao na nabavinao Dans chaque section, amin'ny section tsirairay avy nous devons avoir au moins 5-6 personnes de chaque section qui connaissent toutes les entre les filles par hasard ou les garçons, qui connaissent tous les frères et toutes les sœurs. ilaina Ça veut mihitsy dire les sœurs connaissent les sœurs, les frères connaissent les frères. ilaina mihitsy a misy olona hatramin'ny enina zay mba mahafantatra ny olona ao amin'ny section ny lehilahy mahafantatra ny lehilahy ny vehivavy mahafantatra ny Et vehivavy si les dimanches ne sont pas dans la réunion, ary raha ny amin'ny lahady izy tsy ao fivoriana vous serez le pasteur demain de l'aller les visiter, dia ianao ny pastera na mpitandrina mandeha mamangy azy voir si elle est malade, dia ireo raha marary ou elle est rétrogradée, na miverindala ou elle est quelque chose, il y a un problème. na misy zavatra mitranga Faites olana le travail pastoral ataovy ny asa mpitandrina de prier pour lui là-bas na hivavaka ho azy ihany et de voir la problème. dia mijery ny olana Et eo si aminy elle est très très malade et elle ne sera pas guérie immédiatement, venez nous dire, on ira là-bas, courir là-bas pour l'aider. ary raha ohatra ka tena marary be ikatsotrana dia atongava aty a lazao zay a dia azakazaka an'izay a anampy azy Ça va d'avoir des pasteurs comme ça. mety ve raha manana mpitandrina oatra zany Amen. amen Vous voyez, nous deux là, ici, avec ce n'est pas assez pour 10 000 personnes. ireo izy izy fa izay zareo zany a dia tsy ampy a raha amin'ny olona ray alina Et je ne peux pas me rappeler pour chaque visage. Je dois voir le visage avant de me rappeler. ary dia tsy ho tadidiko daholo ny endrika reo tsirairay avy a miezaka Alors nous foana devons être bergers, nous devons avoir le bien de nos frères et sœurs. ka ilaina zany misy mitandrina ary dia jerena zay zavatra ilain'ny Savoir rahalahy pourquoi ils ne sont pas, est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'ils prient, ils lisent la Bible ou quoi. fatarina ny momba azy a tena miasa ve izy a mamaky baiboly ve izy Et encourager un l'autre, dia mifampitandrina zany surveiller un l'autre. dia mifampiazo Et si on a des problèmes, vous pouvez prier ensemble pour la problème. ary raha misy olana dia afaka miara-mivavaka ianareo amin'iny olana iny Marne, vous pouvez faire ça. mariny zany afaka ataonao nge C'est ça la parole de Dieu. zany nge ny C'est ça tenin'andriamanitra le plan de Dieu. zany ny zavitr'andriamanitra Et c'est ça la volonté de Dieu. ary zany ko nge ny Et sitrapon'andriamanitra si nous faisons ça, ary raha manao izany nous sika encourageons et nous renforçons nos frères. mampahery a sy mampirisika ny rahalahytsika sy Chacun dans sa place. mianavavitsika samy amin'ny toerana Chacun dans sa district, dans sa quartier. samy amin'ny toerana misy azy avy amin'ny Et quartier après nous assembler ensemble et penser, chercher, prier, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va gagner ça, comment on va gagner ça. ary rehefa avy eo dia mivory ianareo dia mieritreritra hoe tompo ahoana tompo ny azona iny tsy ahoana ny azona ny roa S'il vous plaît, cherchez-nous des chambres, cherchez-nous des maisons, cherchez-nous des terrains, achetés ou loués, que ce soit. Nous voulons avoir au moins 200 cellules. azafady re mba nitediavatra na hevitra hofaina na tany a fa mila toeran'izay mba hanaovana ny re toerany ivoriany reny Amen. amen Et on va travailler pour notre Seigneur. ary dia hiasa ho an'ny tompotsika isika C'est ça qui produit la joie de la vie. zany no miteraka fifaliana eo amin'ny fiainana
La joie de la vie vient quand on servit le Seigneur. Ny fifaliana eo amin'ny fiainana dia tonga rehefa maloko ny tompo. Amen. Amen. Mon fils va travailler dans mon champ. Anaka mandeha miasa ao amin'ny tamboho. Alors pour ce travail, pour faire tout ça, Koa ny anatanterahany je izany vais zany. déjà mentionner qu'on va prier dans le dimanche pour les malades. Ary efa nambarako izy izy a fa dia hivavaka ho an'ny marary ny alahady. Mais vous dans les sections, et vous les gens que vous voyez, des gens vous les sœurs qu'on a déjà, et les frères qu'on va désigner de prendre, de faire connaître aux gens, Ary ianareo anabavina ianareo rahalahy izay efa nitebena ny amin'ny hamantatra ny olona on va vous demander de le contacter. dia angatahany ianareo a mba hifandray aminy. Et si encore ne sont pas guéris de la première fois qu'on a prié pour eux, il faut continuer à l'encourager et prier pour eux. Ary raha ohatra tsy mbola sitrana amin'ny voalohany iny izy a dia ilaina ampahereza izy a mba mbola Vous pouvez prier à la maison afaka et vous pouvez les mivavaka porter ici. Il y aura une équipe spéciale, une team spéciale dans une place qu'on va prier pour les malades qui ne sont pas encore guéris. ary dia misy toerana eto a izay atokana hivavahana ho an'ny olona izay mbola sitrana ka mbola marary dia hositrana. On est prêt que vous venez après, pas seulement une fois, venez 2 fois, 3 fois, et on va voir que le Seigneur compris pour vous jusqu'à que vous serez guéris. Voy izay ka na ohatra indray mandeha na mbola tsinjehana mbola fandriny aza dia tongava foana mandrapatonga anao hositraniny. J'ai dit pour les jeunes, moi j'ai parlé pour les jeunes frères, a parlé pour les garçons, j'ai parlé pour les filles. Dites-vous que vous allez être des équipes entre vous. Efa samy mitory tao amin'ny anabavy tao amin'ny rahalahy zany a izy zareo a dia anareo tanora dia ilaina manao ekipa. Et chaque équipe, dans chaque section, Ary ny ekipa tsirairay avy vous entre vous, les filles, si vous avez des problèmes, ianareo samy raha vavy raha misy vous olana pouvez prier un pour l'autre. dia azonareo ny mifampivavaka. La parole dit priez un pour l'autre que vous serez guéris. Miteny dia milaza fa mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Dieu répond prière. Mamaly vavaka Andriamanitra. Dieu répond prière. Mamaly vavaka Andriamanitra. Et il prie pas seulement les prières des pasteurs, les prières des fidèles. Tsy hoe ny vavaky ny pastera ihany fa vavaky ny mpino. Il n'y a pas une verset spéciale. Seulement vous les pasteurs, priez pour les malades. Tsy misy andininy hoe voatokana hoe ianareo pastera mivavaha ho an'ny marary Priez pour les problèmes des gens. na hoe mivavaha ho an'ny olona Non, il écrit en général pour tout croyant. fa nilazainy a ho an'ny mpino ankapobeny. Priez un pour l'autre. Mifampivavaha Prenez charge de l'autre. oka hifandray andraiky. Soyez intéressés pour dans une autre âme. oka malinanao a ny amin'ny fanahafa. Et Dieu automatiquement va répondre à votre prière. Ary dia mazava ho azy fa mandeha ho azy a malivavaka anao Andriamanitra. Alors si vous voulez être guéri, Ka raha tianao no sitranaingana vous les croyants, vous voulez résoudre votre problème vite, na ianao kokoa tianao haingana no prenez olana anao intérêt dans les autres. dia oka ho andray a ho sarobidy aminao ny amin'ny hafa. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Zany ny tenin'Andriamanitra. Comment c'est le verset dit en malgache? Pray one for another. On n'a pas dit pasteur prier, qu'est-ce qu'il a dit? Répétez en malgache. Avetika izy mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Dites ensemble. Averina miaraka. Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Et qu'est-ce qui est le résultat? Dia inona ny vokany? Vous serez guéris. Ça répond à la réponse des problèmes. Io a dia mamany olana mamany amin'ny olana. Guérison, Ny amin'ny fanasana. c'est Ny amin'ny fahombiazana. tout. Ny rehetrarehetra ny Inclut tout. ao anaty Et Dieu deo. a dit clairement quand 2 ou 3 se joignent ensemble pour prier pour quelque chose, Ary Andriamanitra dia efa niteny mazava tsara mihitsy fa raha misy roa na telo mangataka zavatra Dieu répond. dia mamaly Andriamanitra. Maintenant, il y a beaucoup de choses à prier, Betsaka ny zavatra tokony entana il y a mambavaka. beaucoup de choses à accomplir. Betsaka ny zavatra tokony tanterahana. C'est moi et frère Gilbert seulement, on se genoux ici, on prie pour vous. Raha izy Tralahy Gilbert ihany no mandralika mivavaka ho anareo ety. Et si on a une liste de tous votre problèmes, il faut lire au moins 3 heures par jour. Ka raha ohatra zany manana lisitra ny olana eo aminao dia ngambany tokony hoe hivavaka ao anatin'ny vakina ao anatin'ny adiny telo. On prie en général, Mivavaka amin'ny mais ce ankapobeny. n'est pas suffisant et n'est pas efficace quelquefois. Tsy ampy zany ary indray tsy mahomby tsara. Mais si vous avez
charge d'un cœur que vous avez visité, il est malade, et il a un problème, il est rétrogradé. Vous priez là-bas avec les autres 4 sœurs, et vous priez là-bas jusqu'à ce que vous auriez victoire. Raha misy raha lahy na raha vavy anankiray zay ianareo a hitanareo mararina misy olona na verin-dalana aleo telina efatra zay mivory eo a dia mivavaha amizay. Et vous, entre vous, que vous avez eu des résultats de réponses de prière, Ary ianareo saminareo a zay avy eo azo valim-bavaka avancez avec courage. dia mandrosoa ampapikiny. Ce qui est à fond, il a un problème ou maladie, priez avec. Raha misy olona zay atao hoe tsy afaka na marary a dia mivavaha. Priez avec elle. Miaraha Priez pour elle. mivavaha Parfois, ça va augmenter. dia itovy Et elle sera encouragée. ary dia ho Et ampaherety l'Esprit de Dieu va être avec vous là-bas, ary dia eo aminareo ny fanahin'Andriamanitra dans la maison où chez elle les malades, le Seigneur guérira, avant qu'il sera nécessaire d'arriver là-bas. ary dia ao amin'ilay trano zay ivorianareo Andriamanitra alohany hoe atongavanay any akory azy. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Zany a ny sikapona Mais Dieu a donné un commandement. fa nanome didy Andriamanitra. Attendez à Jérusalem. Zarina ny Jerosalema Soyez remplis du Saint-Esprit mba hotonina ny fanahy masina et ianareo vous auriez la puissance nécessaire dia azo ny hery ilainy pour témoigner mba hijery vavolombelona pour Christ, ho an'ny Kristy, pour travailler pour Christ. hiasa ho an'ny Kristy Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. dia mila ny hery ny fanahy masina. Alors jusqu'à le temps vienne que nous s'organisons et bien mettre mise au point tous ces plans, Ary mandrapatonga fotoana zay afahantsika hoe manetraka tsara ho ara-dalàna zany on zavatra zany va de nous donner pour la prière, dia andemy tena ho avavaka le isika pour être remplis du Saint-Esprit, mba hotonina ny fanahy masina remplis de la puissance de Dieu. hofeny ny herin'Andriamanitra. Jésus a dit, attendez là-bas, jusqu'à que la puissance de Dieu vienne sur vous. Hoy Jesosy hoe mijanona ao a mandrapatonga ny herin'Andriamanitra ho Ça nous aminareo. instruit que nous avons besoin de prière. Zany dia mampianatra atsika fa mila mivavaka. La prière, c'est une nécessité dans l'Église continuellement. Ny mivavaka dia zavatra tsy maintsy ilaina miteny ao amin'ny fiangonana Dans l'acte des apôtres, ao amin'ny asan'ny apôstôly. après même que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, Taorianany nahafeno ny fanahy masina ny apôstôly après koa. le jour de Pentecôte, Taorianany andro après Pentecôte. quelques mois, il y avait des nécessités. Volana maromaro tatoriana dia nisy zavatra Alors on a ilaina. assemblé ensemble à Jérusalem Dia nivory tao Jerosalema et on a niara-tao prié là-bas. dia mivavaka Et tao. quand la persécution est venue contre l'Église, Ary rehefa tonga tamin'ny fiangonana ny on a mpanenjera prié là-bas. ao koa izy On mivavaka. a eu des réunions d'attendre devant le Seigneur. Nanana fivoriana izy dia niandro ny Nous tompo allons faire ça de nouveau. ho ataontsika indray Et izany. la parole de Dieu dit, Ary ny le tenin'Andriamanitra Saint-Esprit est tombé, la puissance de Dieu est tombée, ary dia nirisaka tamin'ireo ny fanahy et masina la ny place était herin'Andriamanitra tremblée, ary dia niororo ny toerana tous Andriamanitra étaient remplis de nouveau du Saint-Esprit. ary dia feno indray faniriry indray ny fanahy masina Alors ireo. tout ce qu'on a dit, si on ne prie pas, il n'y aura pas, ce ne sera pas efficace. Zay zavatra rehetra nolazaina teto raha tsy mivavaka dia tsy ahomby izany. On prie ensemble, Miara-mivavaka, on prie individuel, mivavaka mitokana, on prie en marchant, on prie en tout ce que nous faisons. mivavaka na dia ny mpandianana zay mivavaka Parce foana. qu'on attend Dieu et sa Satria puissance. miandry n'Andriamanitra sy Est-ce que heriny. vous prête de prier? Olona mivavaka ianao, Bien, on va prier un peu avant de partir. mivavaka le isika alohan'ny Seigneur, tarde la pluie, comme tout en 10 minutes. oka ho lasa rina ny orana Dis que Dieu mettra sa bénédiction dia tenena mba hirisaka aminao ny fitahin'Andriamanitra pour accomplir tous les projets qu'il nous a mis dans notre cœur. mba hampikisana ny zavatra rehetra zay napetrany tao atriny. Priez que le Seigneur vous donne amour pour les âmes. Ary dia mivavaha mba hanesan'Andriamanitra Et vous rehetra donne un fana ministère pour vous dia imen'Andriamanitra asa fanimpona ho anao ianao et d'avoir part dans l'évangélisation de Madagascar. ary koa andray anjara eo amin'ny De prier à genoux. ataoko fa mety ny mivavaka Si vous mandrano. sentez que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, Raha tsapanao fa mila indray vous ianao avez tenena ny besoin fanahinao de puissance, raha mila hery ianao sagesse divine, fa indrena avy amin'Andriamanitra guide,
Kitaringala Que ça soit. na hiyo maneno Priez que le Seigneur vous donne ce soir. ni bavade ni mtupe mezani ni Et watu le Seigneur répondra. ari mtupe On na va prier que bavade le Seigneur nous remplisse tous de nouveau. ni baba kambu kuni mtupe mzani sika zapat On remercie le Seigneur pour toute sa bénédiction aujourd'hui. shorotita mtupe ni sika Alors, yiko ndio on va terminer par dire comme ça, 7 mois de février là que nous avançons, ardi padana tika mzofite de lanjao kile na kebreti dia andusi on va accélérer prière, kama ni kongana dia wafangana na préparer baba notre cœur ampuna rut et aussi notre âme. aran kana On nao va ouvrir pour la guide du Seigneur au kisuka tirewa wampitaria na demani et approfondir notre consécration pour Dieu. arwala linkita lipankana tikatena wana Quand le demani climat se calme un peu, nous allons activer, nous aurions le temps de s'organiser. ara votini ande dia ispona patika mandam Et tout ce qui a son